Ny aina ho telopolo ny mpikambana ao amin'ny governemanta ny Christian Tsay raha toa ka roa amin'ny telopolo izy ireo no notendrena tamin'ny 15 aogositra 2024. Nofoanana ny toeran'ny ministra lefitra anankiroa ka tsy mpikambana amin'ny governemanta intsony Hortensia Antoinezy Aingso, ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala, sy Juliana Ratouvisson, ministra lefitra misahana ny tanora. Anisany novaina ny ministry ny raharaham-bahiny ka i Richard Andriamandrato izay efa ministry ny toe-karena sy ny vola teo aloha no nosilo-toerana ny Patrick Rajoelina. Anisany ministra teo aloha tao anatin'ny governemanta Christian Tsay ihany koa ka naverina hifity ny avy raha vokatra. Izy no nasolo ny Ladislas Adrien Rakotondrazaka ao amin'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ministra dimy hafa no vaovao ka anisan'izany François Rakotozafy, filohan'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana tamin'ny teteza mita. Izy no voatendro ministry ny fitsarana, pitahiry ny tombo-kasepanjakana izay nandray ny toeran'ny Herilaza Imbika nametra-pelana herinandro vitsivitsy lasa izay. Nahazo ministra vaovao tompo-toerana ihany koa amin'izay ny ministeran'ny Harenan-kibon'Tany sy ny loharan-karena stratejika, fito volana taoriny nametrahany Briska Andrianasolo Fialana. Voatendry tantana izany herindray ny Olivier Rakotomalala, mpisehatra efa ela teo amin'ny tontolon'ny Harenan-kibon'Tany ary efa mpikambana tao amin'ny filankevim-pitantanan'ny Omnis. Voatendro ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro kosa i Roland Ranjatoelina, efa ministry ny fitanterana teo aloha ary efa anisan'ny mpitantana ny Air Madagasikara ihany koa. Izy no nisolo ny Tinoka Roberto Raharoarolala izay nijanona ho mpikambana ao amin'ny governemanta ihany, saingy niverina ho ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Nijanona ho mpikambana amin'ny governemanta ihany koa i Pierre Holder Ramaolomasy, saingy niova ny departemanta tantanany. Voatendro ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananantany izy, nisolo ny Azo Andriananarivelo. Justin Tokely izay gouvernoura ny faritra Sava teo aloha no voatendry isolo azy ao amin'ny ministeran'ny Ati-tany sy ny fitsanjaram-pahefana. Favitokana voatendry Androany Alarobia i Orle Avina, manampaizana manokana momba ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny faritra ary efa nisahana andraikitra maromaro teo anivon'ny ministeran'ny ekôlôjia tany Frantsa. Izy no nisoloan'ny Vainala Baomiavy Tserarniriny ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy.